eo amin'ny lalao ara-panatanjahantena fantatra zany zao ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra nisy ny fionana tetsy Mahamasina nandritra ny lalao famaranana ny Champions League zany ka navohositra ny Knaps Sport ndray zany ho tompon-dakany Madagasikara sambany izy ity izy raha teo zany mety hosolon-tena ny Madagasikara miaraka amin'ny Japan actuel amin'ny fiadinan'ny Champions League eo amin'ny sehatra aty Afrika fampitinana vetivety. Sambany teo amin'ny tantarany baolina kitra malagasy tao anatin'izay impolo taonany maro nijoroany ekipany Knaps izay niandoto tamin'ny ekipany Amikaf izay no nahazo titra teo amin'ny fifaninanana nataony ity ekipa ity. Izy ireo mantsy no tompon-dakany Madagasikara tamin'ity taona ity rehefa nandresy ny Japan actuel Samanjakaray nandritra ny andro farany tamin'ny poule des As na ny THB Champions League teto Mahamasina. Miakanjo mavo ny Knaps raha fotsy kosa ny Japan actuel. Ridza Juvens no nampidi baolina voalohany ho an'ny Knaps tamin'ny alalan'ny lob tany amin'ny 20 minitra ny lalaovana. Nanomboka taitra kosa ny mpilalao Japan taoriny ny baolina mahatiny saingy Reno tsy misy no nentina ny ala sasatra nitarika ny Knaps. Niezaka nanao izay fomba anasalana n'isan'ny Japan ny fidirana faharoa satria dia isa sala fotsiny dia ampy ny akarany ireto Japan ireto saingy nanisy aza ireo baolina tsara tokony matindrizy ireo dia nipetraka ho okazion fotsiny izany. Tany ho any amin'ny 7-70 minitra ny lalaovana kosa ary dia mbola namono baolina indray ny Knaps rehefa nanantena orge ny vodilaharan'ny Japan ka tsy nisalasala akory nono nampiditra an'izany baolina izany. Rono tsy misy ho an'ny Knaps indray teo. Isa izay nanahirana tokoa ny ekipa ny Japan raha toa ka namoaka kosa ny Knaps ho amin'ny fandresena. Na tsy tompon-daka kosa nefa ny Japan tamin'ity fifaninanana ity dia mbola manana chance ihany amin'ny Telma Coupe de Madagascar hanao famaranana amin'ny AS Adema. Vola 5 millions ariary no azony Knaps ankoatra ny amboara 700 millions ariary kosa ny any Carolis avy ao amin'ny akademia antsika voafidy mpilalao mendrika indrindra ary mbola ny mpilalao ny akademia antsika no mpamono baolina be indrindra dia Ibadio nahazo vola 1 million ariary. Nahazo ny anjarany ihany koa ity Rasoaneve mpanazatra ny Knaps izay nahazo fahombiazana ka nomena vola 300 millions ariary. Teo amin'ny lalao fedintoerana kosa dia resy ny akademia antsika tamin'ny sarono ray ny AS Adema. Angamba kosa mba 300 000 ariary fa tsy 300 millions ariary mety misy fahadisoana ihany izay. Fa raha ny tokony misy tsika zao dia tokony anaraka ny fionan'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny voakan'Antananarivo tetsy amin'ny Palais des Sports Omaly. Mbola tsy vonona moa sara mikasika an'izay ka ho toizantsika aloha zany ny vaovao amin'ny télévision malagasy amin'ity alina ity. Fa hiditra eo amin'ny fanentanana kosa isika mikasika ny volavolan-dalam-panorenana izay anaovana fanentanana maro mihitsy amin'izao fotoana izao eto amin'ny nosy. Horantsika miaraka izy ity. Ny filoha national Tangalamena Ramandimson Seravelsozotra vice-président national Tangalamena izay mitondra ny fampihavanana eto Madagasikara. Ka amin'izao fotoana izao zay dia efa napetraka moa tapaka teny amin'ny siège national sy ny conférence nationale teny Ivato ny article 168 dia ny Tangalamena nitondra ny fampihavanana eto Madagasikara. Ary ny voaka malagasy dia nanaiky an'izay satria tsy misy havana ny malagasy satria tsisy vahaolana tsy fetsaka mivoaka amin'ity Madagasikara ity amin'izao fivana lehibe zay atrandray ny 4e république ametrahana ny fototra tsara indrindra dia ny fihavanana. Ary zany nijoronay ny Tangalamena ny fombonambe national eto Madagasikara zay manana mpikambara 4,000 sy voaloalina ny staff national manerana Madagasikara azonay tenenina zany. Ary zany nijoronay eto hoe milamina ny voaka malagasy roso amin'ny fifidianana ny lalam-panorenana ka izay Tangalamena sy ny mpanjaka miaraka amin'izay taranak'andriana zay vonona iroso nitaky ny fanovana ny keny voaka malagasy 20 tapitrisa Madagasikara eto zay mitondra an'izay fa fakatoavana zay fa tsy misy miroso ary tsy misy miroso ny voaka malagasy eran'ny Madagasikara zay tariny Tangalamena. Na ny paster na ny ampanjaka na ireo bekotro marolatra dia tonga na ny metsodrano ireto solofo dimby fara avy amin'ny distrika ny fanadina ireto. Telomena dra ireo mpikambanao amin'ny kongresy ny tetezamita ary ro kosa ireo mpanolotsaina avy ny tetezamita notsofon-drano teto aleo alatsana amin'ny adidy masina napetraka taminy. Manainga vaoaka ny fanadina irahina sy fanometanana ho amin'ny fampandrosoana ny fahatremo ireto mitsofon-drano reto. Ity fotoana ity ihany koa no nampatsahivana ny adidin'ny tsiraray manoloana ny rahapirenena
dia ny fanaraha-masony lisy mpifidianana zany sy ny fananana ny karapanondrom-pirenena. Fa inona no lara-pahamehana ao an'ireto parlemanta ao amin'ny congrès sy ny tetezamita ireto. Ana mission mazava tsara ny ao amin'ny congrès hanao zay epitana any amin'ny 4e république. Ny dikany zany dia tokony hanetana ny olona zahay ho tonga marobe hifidy amin'ny fifidianana zay ataotsika ho totosaitsika ny 17 novambra ho avy izao. Amin'ny maha vice-président ny infrastructure, travaux publics, météorologie, transport ny tenako moa dia hanao zay hanamora sy hanatsara ary hanamaivana ny fiainam-bahoaka amin'ny sehatra misy ahy io ny tenako. Misa 420 moa ireo mpikambana amin'ny congrès sy ny tetezamita ary fito kosa ny mpikambana ao amin'ny mpanolotsaina avy ny tetezamita voafito ao anatin'ny faritry Vatovavy sy Fitovinany. Misy arak'izany ny fiainona ireo lehibe ny fokontany izay efa nanomboka nanao ny asa fanentanana any amin'iny faritra Avaradrano iny ary namaly ny fanontanian'izy ireo amin'izay olana mbola sedraina amin'izao akatoko ny fifidianana zao ramatoa ministry ny kolotsaina. Ayary ny se fokontany arak'izany ohatra ny mbola tsy fahatongavany lisy mpifidianana farany sy ny karatra enti mifidy eny amin'iny faritra Avaradrano iny. Voalaza fa ao anatin'ny fanentanana izao ho tonga tsy ho ela ara-potoana izany lisitra sy ny kara-pifidianana izany ary tsy tokony hanana aia intsony ireo tompon'andraikitra hoy ny valiteny. Na dia eo aza ny fahatomombana ny fikarakarana ny fifidianana dia tsy tokony hipetrapetraka amin'izao isika tompon'andraikitra fa tokony toy ny fanentanana trany ny olona hifidy fa zony adidy ho kosa ramatoa ministra. Raha ilaina mihitsy aza ho ihany izy dia ilaina ny manao fanentanana isam-baravarana na ny porte-à-porte. Nanamafy hatrany ny ministry ny kolotsaina tamin'ireo fidinany ifotony nataony teny Ambohimangarova sy talata volonondry fa tokony amafisina ny fiarovana ny bron fandatsaham-bato amin'ny andro ny fifidianana ho avy io ary tokony ho mailomailo hatrany ireo tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana antsakany sy andavana izany. Tamin'izao fanentanana izao dia nanaroatra nitsidika ny rovana Ambohimanga ny ministry ny kolotsaina. Tsikarany tamin'izany ny fanamboarana tokony tsy maintsy atao amin'ity vakoka iraisam-pirenena ity. Tsy mijanona treo anefa fa hisy mihitsy ny fionana amin'ny tompon'andraikitra voakasika izany atoato mba hijerena aingana ny fepetra tokony raisina. Izay moa zany ny fanentanana Antsary voarety eto amin'ny télévision malagasy fa fantaraintsio zao fa any amin'iny faritra Sava any Sambava raha ny marimarina kokoa amin'izao fotoana izao ny ministre ny rahambahiny ny vice amiral d'escadre Hippolyte Ramarson manefa mianjara ny antsio amin'ny mampikambana anazy ao anatin'ny gouvernement eo amin'ny fampifantarana indrindra izany volavolo andalam-panorenana izany fa alohan'ny hidirantsika amin'ny fanaovana ny propagande mazava ho azy eto amin'ny télévision malagasy dia ny resaka letchi izay voalaza ny CET Conseil supérieur de la transition Jomé Ernest fa tena tara tokoa tararay volana be zao mihitsy ny famokarana letchi eto amintsika ka ny resahany ny fepetra tokony ho raisina manomboka izao. Nanao tournée tany amin'ny faritra Nalanjorofo sy faritra Tomasina reny dia ny zavatra hitanay zany toa hoe miatara ny letchi ary tsy vitany tara fa miaratsy le vokatra ka io zany zavatra sady violomany tantsaha izy io no misy vola miditra be ho an'ny firenena ka tokony misy ainga avao mihitsy no ataotsika mifagnavaozana le foto letchi satria izy io zany efa antitra le letchi ka ty zany amin'ny tsy avama hoe mpikambana ao filakevitra ambony tetezamita loatra resahanay ity fa avy mahazana tany any amin'ny faritra tsinanana iny misy fiangaviana afatra miendriky fiangaviana zany mba ataonay amin'ny mpikarakara letchi rehetra indrindra ny exportateur mba handray anjara be mifanavaozana ny fototra letchi zay fa hita fa antitra ny sosikevitra ataonay zany dia tokony ny exportateur anankiray zany dia tokony hanome 1000 plans isan-taona ao zarainy amin'ny tantsaha isaky ny opérateur anavaozantsika ny zany ka letchi. Ny faharoa zavatra tianay ho marina koa zany ny sambo moa zany misy sambo telo na efatra tonga raha vokatra ny letchi
ka raha mifanaraka zany ny mpikarakara rehetra letsia hoe arivo ariary eto ny kilao dia magaga fa amin'ny andro voalohany ihany izy no arivo ampitsony igny fa midina 20 fariny rehefarehefa any amin'ny 20 ka raha mananontany zahay zany hoe mpiasa ny exportateur reo dia tsy misy fanazavana mazava fa fahitako azy zavatra hoe fanambakana tsotro zao ho an'ny tantsaha lay izy ka izy zany dia mba angavianay zany mba handray andraikitra ny voakasika rehetra amin'ity fanambakana ataon'ny exportateur ankitsirano ity zany